Ravina malala mpifaliana trano no azontsika miona toy izao. Rehefa avy nanao fetim-pirenentsika omaly nandray ny afatra tsara amin'izany dia omeny tompo afatra vaovao indray ka dia ho amintsika ny tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana. Ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zoma 7 Jona 2024 ibanjinantsika no hevitra hoe any tompo ny fahefana. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Mirafy rambavao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tany ankavanana sy ny sandra ny masina nahavitany famonjena. Jehova efa nampafantatra amin'ny famonjeny. Teo masin-jetilesany nanehoan'ny fahamarinany. Efa natsiaro famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita famonjen'Andriamanitsika ny vaza-tany rehetra. Amen. Andramanitra yo ampiray sore izahay zanaka mahazoto tsara ka avita be amin'ny asy izay ata fa fitiavana ianao ka afaka ampiray toko anao enganeza Gesù Kristi pamonjy ramany lohany fiangonana ampianaro izay hifankaty amin'ny asy omonana mawiray any izy rehetra unitono bavaka Rifanahi masinom patiuluna hafana unifuna Naiza misya naitevuluna ifanapi ifanja Engane usana si uvavira Mentinani vavaka Andeha hivavaka isika.
ry Jehovah tompoandriamanitra io, andriamanitra mampafantatra ny tokony atao ianao, ka mahay mampiaiky ny olona ny famonjena ataonao no ny serinao. Midera sy mankalaza narinao masina izay mivavaka aminao. Tompo, malona amin'ny fahalemenay dia mangataka famindramponao izay, vonoa ny fahadisoanay, sasao madio izay mba vakeloka. Fenoy fananao masina izay hanazavanay, fanambarany teninao tsy ho vakiana aminay, hamantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinaina ho antsika anio ry havana malala dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly amin'ny Korintiana. Korintiana voalohany toko 10 ho vakitsika manomboka ny 1:30 ka hatramin'ny toko 2:1. Vakiana anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany, na mihinana na misotra ianareo, na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay atafotoana ny jiosy na ny jetilesa na ny fiangonan'Andriamanitra dia tahaka ahy koa manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Aoka anahaka ahy ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy anao. Nofinaina vakiana tamintsika ka entsika teo, Korintiana voalohany toko 10:1:30 hatramin'ny toko 2:1. Epistily nosoratan'i Paoly ho fananarana kristianina, fa andreo misy manaram-po araka ny nofo ka tratry ny loza. Nampianatra ny fiangonana Paoly mba hijery izay mahasoa, fa tsy ho tafalatsaka amin'ny faharatsiana sy ny fanaranam-po. Zanak'Andriamanitra isika noho izany, kendrena ny voninahitr'Andriamanitra. Baiko anao izany ry havana, kendreo ny voninahitr'Andriamanitra. Ferany soatra mahasatsara ny kristiana tany Korinto mba tsy ilay latabatra amin'ny demonia. Andriamanitra mahery sary piaro Andriamanitra, ka izay zanany tokoa dia manalavitra tanteraka ny sampina ny demonia. Feheziny Paoly fa izay rehetra atao dia katsahana ny voninahitr'Andriamanitra, na dia efa nafahana aza ny kristianina. Dia tsy midika izany fa afaka manao izay tiany atao, fa tsy maintsy manao kosa ny mifanaraka mandrakariva amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny hetsika rehetra karakarain'ny kristianina na ny fiangonana dia tokony dinihana lalina voatanterahana, sao sanatria mikeny zavatra hafa ka tsy ny voninahitr'Andriamanitra. Fa zao koa ry havana, katsao izay mahasoa, izany ry havana, katsahana izay mahasoa. Amin'ny fahalalan'ny olona an'Andriamanitra sy ny teniny dia mety hisy ny fahadiso-kevitra tianao izay mahafinaritra azy fotsiny. Izany dia noho ny fahafantarana sy fantikana diso ny soratra masina. Raha miresaka ny fahalalana sy ny finoana dia matetika heverin'ny olona fa azo atao avokoa ny zavatra rehetra. Eto anefa Paoly milaza mazava fa isika kristianina dia olona mikatsaka izay mahasoa hatrany. Tsy ny soan'ny tena irery fa ny soa iombonana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Toetsaina tsara iainana mba hijoroana vavolombelona izany ry havana. Amin'ny asa hatrehantsika amin'izay ndro tanterahana iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Saina raisy izany dia ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay nampianarin'i Paoly ny fiangonana mba hijery izay mahasoa mandrakariva ka hikendry ny voninahitr'Andriamanitra. Isika hatrahana ny mahasoa mba hahasoa ny mpiarabelona, mpiara-mivavaka. Vavaka aminao izay, nitahinao anay tsiraray mahafantatra izany. Iavozanay isan'andro amin'ny sehatra misy anay, ary mijoro vavolombelonao marina sy ho mpanompo maty tokony teninao, sy haity anao, ka hianasoa ny tokantrano sy ny fiarahamonina misy anay. Jesosy, vonjeo ny firenenay fa sahirana izay. Ny anaranao Jesosy Kristy mpandresy no hanapaka eto amin'ny firenenay, ka sitrandreo marary mila ny vavakay, fa mpanasitrana ianao. Toany asa fitsaboana, atanjao reo azo poariana ka mponononao. Toandreo maresik'olona reo sahirana. Vonjeo sarovo izay amin'ny toe-javatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsonjovo ireo ny mpigadrana. Mitahiany amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandrarahanay, ny tokantranonay, ny fikasana tsara. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, no ivavahanay miaraka mivavaka nampianarana anay manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo any an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana ry havana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra alohan'ny fiadanany hahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy, ikarovany avokoa anie ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo,
mba tsy hanatsiny amin'ny andro aviany Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony mena Andriamanitra izay niantso anareo ka ho fainy izany. Amen. Deo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.